Ny Grande Braderie de Madagascar zany dia anomboka isokatra amin'ny 30 volana Aogositra ho avy izao ka hatramin'ny 3 volana Septembre. Ao amin'ny Palais des Sports no nataterahana azy. Mihoatra ny 300 ny tranoheva ho hitantsika mandritra izany fotoana izany. Fanamarinana tiana atao dia hoe mihoatra ny 900 ny secteur d'activité hafa noho ny akanjo sy ny lamaody. Mba hanetanana antsika mpanjifa trano zany hoe tena hitanao ny entana rehetrarehetra izay mety ho ilainao amin'ny fiainana andavanandro tokoa any amin'ny Grande Braderie. Ary ny tena mampiavaka azy dia fihenam-bidy 520 isan-jato farafahakeliny izay takiana amin'ny mpandray anjara rehetra. Ny sponsor ny Grande Braderie moa amin'ity andiany dia ny marque cahier l'étudiant. Tsy ny cahier ny ataony marque l'étudiant fa na ny stylo, na ny cartable, na ny règle ataony avokoa zany ary tena anao fihenam-bidy goavana tokoa izy mandritra ny 5 andro ny Grande Braderie io. Ny marque l'étudiant moa dia hitantsika eny amin'ny fivarotana rehetrarehetra eny ary ao anatin'ny mbola fampahafantarany bebe kokoa an'io marque io izy ny antony koa andraisany anjara amin'ny Grande Braderie mba ho fantatry ny mpanjifa sy anjifana ny marque na cahier zany na fitaovam-pianarana l'étudiant.